Sotranao izay ray malala o, satria mbola nomenao tombonandro ahavelomana. Dera ho anao ray, aja ho anao, voninahitra ho anao. Satria Tompo, mbola afaka izahay mibebaka, mitondra ny fahotanay rehetra eo an-tongotrao Jesosy. Mba tsy ho very izahay raha tonga tampoka amin'izao ny fialana ety ambonin'ny tany. Misaotra anao satria tianay ianao, ary Andriamanitra mpamindra fo sy miantra ianao, ary mpamela eloka ianao. Jesosy anandratra anao indray aho eo anatrehan'izao tontolo izao, satria ianao Jesosy no ambara, ianao no ho avy hitsara anay zanak'olombelona tsiraray avy. Tsisy afaka hiala izahay Jesosy raha tsy mandray anao ho tompo sy ho mpamonjy ny fiainanay, ary raha tsy manara-dianao tanteraka, miaina ao anatin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana tanteraka. Tompo, mangataka ny fanahy masinao aho, hiteny amin'ny alalako, ampahery ny vahoakanao, ka ny nofo rehetra dia tsy hanana anjara amin'izao fotoana izao, ka mitenena fanahy masinao amin'ny alalako, satria fitaovanao fotsiny ihany aho, tany manga ary verina ho vovoka aho. Ka misaotranao Jesosy nametrahanao andraikitra lehibe Jesosy dia asan'ny lanitra izany, izao izay tsy mendrika akory Jesosy tsy mendrika akory Jesosy ka manetry tenao eo ambanin'ny tana maherinao. Mangataka ny ranao aho Jesosy, andrakotray sy ny asanao ary ny olonao tsiraray avokoa eran'izao tontolo izao, ka sion tsiraray avy Jesosy ary ampaherezo, ary aoka Jesosy iaona aminao dia ianao irery ihany. Misaotra Tompo. Alleluia. Amen. Mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho anio Talata 9 ny volana Aogositra 2022. Ry havana, anio dia hijoro vavolombelona aho momba ny amin'ny fifadikanina izay nataoko izany hoe fifadiana hena, satria izay no nasain'ny Tompo nofadiako izany nandritry ny 70 andro sy 70 alina. Amen. Dia hijoro vavolombelona aminao aho rehefa avy eo, satria nanao fahagagana lehibe ny Tompo tao anatin'izany fotoana izany ary koa tao aorianan'izany. Sanatria akory ka manerenao hoe mila mifadianina koa ianao, mifady hena ohatran'ny nataoko. Tsy atompoko. Isika tsiraray avy rehefa ao am' Jesosy dia arakaraka ny ibaikony antsika, ny ilainy antsika amin'ny asany, ilainy amin'ny fahamasinana momba ny asa iantsony antsika tsiraray avy. Izako no olazaiko eto, ianao raha mpanompon'Andriamanitra ianao mety zavatra hafa ihany koa no tiany Tompo ho ataonao. Isika izany dia miaino ani Jesosy, fa tsy miaino an'olona tompoko. Isika izany dia manaraka ny baikon'i Jesosy, fa tsy manaraka baikon'olona tompoko. Satria mahatonga ahy miteny izany dia mety ianao tsy hare antso anao fifadikanina momba ny hena mihitsy, ary mety ianao hare
antso ifadiana hoanina ena na sakafo izany eo anatrehan'i Jesosy. Izy mihitsy zany no mibaiko antsika amin'ny fifadikanana izay ho ataontsika tsiraray avy. Kanefa misy ihany koa ny fifadikanana izay baikony Tompo ho ataony fivoriam-bavaka. Araka ny efa nambarako tamin'ny video hafa anankiray efa lasa any dia misy ny fiaraha-mivavaka izay ataonay ao amin'ny WhatsApp isaky ny asabotsy amin'ny 7 ora alina aty Eropa izany. Ary izay olona tena vonona tanteraka iaina ao anatin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana tanteraka, izay Tompoko no horaisinay ampitiavana miara-mivavaka aminay. Zany hoe tena manaraka an' Jesosy tanteraka zany miala amin'ny ratsy rehetra ho iaho. Ny kolikoly ny fifosana, ny faharatsiana rehetra tena iaina ao anatin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana tanteraka, izay Tompoko no afaka miaraka mivavaka aminay. Amen. Dia ao anatin'ny grupy fiarahanay mivavaka io dia ndraindray miteny ny Tompo amin'ny fifadikanana, ohatra hoe 2 andro dia miaraka mifadianana ny mpanompon'Andriamanitra rehetra ao. Kanefa misy ihany koa raha miteny aminy ny Tompo hoe mifadianina ianao amin'ny andro toy izao na amin'ny andro toy izao, dia azy sy ny Tompo izany. Amen. Satria isika dia malalaka ao amin'ny Jesosy. Fa rehefa tonga kosa ny fanahy masina ka misy olona ao anatin'ny fiaraha-mivavaka ka miteny ny fanahy masina hoe mila mifadianina ilay olona toy izao, dia azy sy ny Tompo ny asa avy eo. Izany no mahatonga ahy ny teny teo hoe arakaraky ny fiantsoan'Andriamanitra antsika tsiraray avy amin'ny fifadikanana, satria Tompoko Jesosy no lohany. Ijoro vavolombelona aho ny amin'ilay fifadiana hena nasain'ny Tompo nataoko. Tamin'ny 2 taona lasa teo eo na tamin'ny taona lasa teo dia efa nampanofiay ny Tompo. Zany hoe efa nanomboka mampiseho amiko amin'ny alalan'ny nofy sy amin'ny alalan'ny zavatra tena hitako toy izao zany ny Tompo ny amin'ny mombany amin'ny hoe tokony tsy mihinana hena avy amin'ny biby manana tongotra 4 na biby miteraka izany ao, fa amin'ny manofo ny tena moa dia tsy mahatakatra izany isika raha tsy efa mazava tsara ampahafantariny Tompo amin'ny fanahintsika izay voatena hoe mazava tsara amintsika izany ny tiany Tompo ambara, na amin'ny inona io na amin'ny inona. Dia tamin'izany taona izany ry havana, ndray andro namoaka hena zany izahako nataoko tao anatin'ny frizidera, satria ny ampitso zany io hena io hoe ho andrahoako. Tamin'izay raha tadidiko tsara dia steak zany le izy henakisoa izay raha tsy diso ahako. Dia ilay hena izany dia mbola hena hoe tsara, tsy simba mihitsy zany ireo hena izay navoakako ireo. Dia noho ny avy eo ny alina niny raha natory aho, dia nampanofy ahy Jesosy fa hitako ilay hena tao anatin'ny frizidera fa lo, tena lo ary hita mihitsy hoe mangana ilay hena. Ry havana,
everiko fa nofo fotsiny ihany fa noho ny aveo noho ny fo ahako ny maraina dia nijery ilay hena tao anatin'ny frizidera. Tena marina fa tena niova na siso ary simba ilay hena. Nefany vao omalin'io ilay hena dia mbola hena tsara be. Fa ny ampitson'io dia tonga dia niova na ny lokony ary. Fa nampahafantarin'ny tompo ahy sahady tamin'izany fotoana izany fa tsy tsara ho ahy ny mihinana hena avy amin'ny biby izay miteraka na mandeha. Amen. Dia tamin'izany fotoana izany ry havana dia nariana moa ilay hena satria na izara gaga tanteraka satria tena toy ilay naseho an'ny tompo tao anatin'ny nofo mihitsy ny paozin'ilay hena no ny hitako. Aleloia ho an'Andriamanitra. Nandeha ny andro, nandeha ny volana. Ny zavatra miseho rehefa mihinana hena aho. Zany hoe ny biby misy tongotra 4 ary koa zany misy kitro ny fitentsika anazy. Dia ny zavatra miseho maharary foana ahako na mandoa foana. Zany hoe tsy ohatr' zany mihitsy taloha. Tamin'izako mbola tsy nivavaka firy zany. Fa teo aloha dia nohaniko avokoa izay hena rehetra tiako hohanina. Fa noho ny efa tena novain'ny tompo tanteraka aho dia nanomboka izay zavatra izay. Dia tao anatin'izany nefany dia misy ihany koa ny nofy hafa aseho an'ny tompo momba ny hena fa tsy ho voatantarako eto avokoa satria manjary ho lavabe ny video. Fa ny zavatra niseho ry havana tamin'ny alakamisy fa 5 ny volana Desambra 2021 tamin'ny taona lasa izany dia teo am-pivavahana aho ny maraina dia tonga dia niteny ny fanahy masina hoe tokony manomboka mifady hena manomboka anio aho. Amen. Tokony mifady hena manomboka anio aho. Io andro io zany hoe tsy nanomana zany aloha io fifadikanana io. Indraindray ohatr'izay ny fifadikanana takiany tompo. Tonga dia iny andro iny ihany dia tomboka. Dia iny andro iny ihany ry havana dia niteny ny fanahy masina hoe 40 andro sy 40 alina. Amen. Mazana be izany raha ny nofo amin'ny fitiavakena dia tena hoe tsy ho moramora izany. Ary raha ohatra tsy mankatoa an'Andriamanitra dia angambany dia niteny hoe tsy hanao izany kosa Jesosy. Fa noho ny falebiazan'ny tompo sy noho ny efa niaonako taminy dia nanaiky aho. Ary tena noraisiko ampitiavana. Ary tena mora dia mora ny nanekeny ny fanaiko an'izay baikon' Jesosy izay. Aleloia. Dia notanterahiko ry havana ny fifadikanana izany hoe hena nandritry ny 40 andro sy ny 40 alina. Raha tsapantsika manomboka eo amin'ny 9 Desambra dia maro ny olombelona eran-tany anomana sahady ny hoe 25 Desambra na ny hoe farantaona anaovana fety. Ry havana ny 24 Desambra efa nambarako ihany fa tsy teraka tamin'izany Jesosy. Tsy azo ataontsika zanak'Andriamanitra mijoro amin'ny fahamarinana ny mankalaza io andro Noely io satria tena mandany tsy fisian'Andriamanitra io. Ary tsy voalaza ao anaty Baiboly hoe 25 Desambra aniverseran'i Jesosy, tsisy an'izany ao anaty Baiboly.
ary ny farany taona tokony anaovantsika vavaka fiderana an'Andriamanitra fa tsy sakafo be ilay fety be tahaka fataony izao tontolo izao. Eny, afaka misakafo isika fa tsy tahaka n'izao tontolo izao, fa tokony tena ho an'ny Tompo no anaovantsika izany. Miandry ny fiaviany, ny fanahy no ambony indrindra fa tsy ny nofo. Dia nanomboka ary ny fifadiako ena, nanomboka ny 7 volana Desambra ka hatramin'ny 20 ny volana Janoary. Ry havana, ny tiako izany ampafantary ny Tompo ahy dia hoe tsy tiany hihinana hena intsony ve aho, ka na dia ny teny izany ara izy dia ny ekeko foana. Fa niandry aho izany nandritra n'io fotoana io hoe hiteny amiko Jesosy, na ampiseho ahy izy momba n'io fifadikanana nataoko io. Andriamanitra ry havana dia tsy mba mihazakazaka, fa manana ny fotoanany. Isika no mihazakazaka, isika olombelona no tia mihazakazaka, fa rehefa miaraka amin'ny Tompo dia tsy mihazakazaka isika. Ampahery anao anio satria ilay faharetantsika ao am' Jesosy no amaliny antsika. Amen. Satria ny zavatra niseho tao anatin'io 40 andro sy 40 alina io dia tsy nampanofy ahy mihitsy Jesosy momba ny hena nandritry ny 2 volana. Zany hoe nanomboka ny andro fifadikanana alakamisy 7 ny volana Desambra 2021 dia tsy nanofy momba ny hena mihitsy aho hatramin'ny alahady 7 ny volana Janvier 2022, ary tsy nofy akory ara no nomeny Tompo ahy tamin'io, fa teny voalohany, fa ny teny tamiko fotsiny aloha ny Tompo. Io andro 2 volana katroka ny fifadikanana io dia ny teny nomeny Tompo ahy ny maraina raha ny vavaka aho dia hoy izy hoe ny biby misy tongotra 4 tsy mety amin'ny fahasalamanao intsony, fa ny biby manatody ihany, ohatra akoho, gisa, gana sy ny sisa, fa ny biby miteraka tsy mety. Amen. Ohatrohatr'izay no nitenen'ny fanahy masina tamiko. Aleloia. Tao anatin'io 2 volana io dia maro ny nofy sy ny teny nomeny Tompo ahy. Tao anatin'io ry havana ny fijoroana vavolombelona sasany izay navoakako. Tao anatin'io ilay Satana hitako nivoaka tao anatin'ny écran géant. Tao anatin'io ihany koa naseho an Tompo ahy ny devoly ilay mipetaka amin'ny endrik'olona maro izay efa navoakako any. Ary tao anatin'io ihany koa zany ny teny hafa maro. Zany hoe fanamboarana hafa mihitsy no nataon'ny Tompo tao anatin'io. Tao anatin'io ihany koa ry havana fahagagana lehibe ny alahady 2 ny volana Janoary 2022 alahady après-midi raha ny vavaka aho no nanafahany Tompo ahy ny amin'ny anarana diso izay efa fijoroana vavolombelona nataon'ilay mpanompon'Andriamanitra any amin'ny video any ilay hoe tsy anaran'Andriamanitra ny anarana hoe Jehova. Eny ry havana, tsy anaran'Andriamanitra izany, satria izahako dia tena nitady mihitsy aloha hoe marina ve izany sa tsia. Ary efa maro ny any Madagasikara koa
efa tsy manonona intsony io anarana io. Ary ny amin'ny baiboly amin'ny teny hebreo, amin'ny teny anglisy, amin'ny teny frantsay dia tsy misy an'io anarana io. Fa ny baiboly gasy dia feno an'io anarana io. Ny témoin de Jéhovah no tena mampiasa an'io. Nefa ny sika gasy dia anisany miteny hoe sekta izy ireo. Isika izany no tena loza kokoa. Satria isika na amin'ny firana na amin'ny baiboly dia mampiasa an'io. Isaorana ny tompo fa efa misy ny baiboly gasy tsy misy an'io anarana io intsony. Tao anatin'ny tsy fahalalana isika. Fa rehefa mahalala dia ny marina no ahafaka antsika tsy ho andevo araka ny tenin'Andriamanitra. Aoka isika tena ametraka fantaniana tsara amin'i Jesosy. Ary afaka mitady koa ianao ao anatin'ny internet hoe anaran'Andriamanitra ve izany hoe Jehova izany. Tsy atompoko, niny avian'ny baiboly dia tsy anaran'Andriamanitra mihitsy io. Fa ezaka be ny antsika ny hiala amin'ny fahazarana izay nitezaina antsika hatramin'ny fahazazana ka hatramin'ny sika fotsy volo. Fa ny tompo no manafaka antsika. Eny tompoko, raha vonina ianao dia ahafahan Jesosy. Satria hoy aho teo hoe nanafakay Jesosy. Raha nivavaka aho ny alahady faharoan'ny volana janoary ny après-midi dia teo ampandolehana nivavaka ahako dia niteny tamin'ny tompo. Afao aho Jesosy, dia niseho ny mirakla. Ny varavarakely ny idy, ny varavarany trano ny idy. Dia tampotampoka teo, dia tonga ny rivotry ny fanahy masina. Ny tsoka tena oksizena, tsy misy toy izany ety ambonin'ny tany. Tonga tsy moramora teo amin'ny tendako teo amin'ny tratrako ary henoko za eo ampandolehana misy toy ny tanana manongotra zavatra mitsoka avy eo an-damosiko ary henoko mihitsy hoe miala eo amin'ny tendako manontolo sy eo amin'ny tratrako eo ambany kelin'ny tratrako ny zavatra notsoahana nalana nongotana. Ary lay rivotry ny fanamasina henoko mihitsy hoe nanatsoka izany dia maivana tampoka teo amin'ny tendako sy teo amin'ny tratrako. Aleloia! Ry havana, tena gaga aho satria tsy nisy varavarana nisokatra ary tsy nisy varavarakely nisokatra. Ary ny zavatra fahagagana tao anatin'izany no lasa ny fanahy masina no ny vita ny vavaka nataoko dia iny andro iny raha ny hira aho dia gaga aho fa tena teo amin'ny tendako hatramin'ny fahazazako rehefa mihira ka ohatrany hoe tsy afaka mihira tsara hatramin'ny farany dia tsapako fa tena nafahantompo tanteraka na didio teo amin'ny tendako sy teo amin'ny tratrako nafahany tompo ny zavatra nongotany teo. Voninahitra ao an'Andriamanitra. Izay ny tena ninoko tanteraka fa tsy anaran'Andriamanitra ilay Jehova. Tsy anaran'Andriamanitra. Izy mihitsy no tonga nanafakay tamin'io alahady après-midi io satria nangataka taminy aho. Ary ny baiboly gasy tsy misy any ilay anarana Jehova intsony no ampiasaiko. Dia ny hira tsy misy anireny anarana ireny intsony no iraiko fa jereko amin'ny telefona. Aleloia! Voninahitra ao an'Andriamanitra. Andriamanitra dia manamboatra antsika mandra-pialantsika ety. Aoka isika tsy anarak'olona intsony na iain'olona intsony fa manontany azy. Afaka mandoalika ianao manontany any tompo raha misalasala dia malenao ane izy tompoko satria miteny ene Andriamanitra, miteny ene Andriamanitra.
aleloia. Ry havana, hoy aho teo hoe ny 7 volana janoary no niteny tamiko voalohany ny tompo. Izay efa noteneniko teo aloha teo momba ny hoe ny biby misy tongotra 4 tsy ekeny tompo ho aniko intsony, fa ny biby misy tongotra 2 ihany no ekeny Jesosy ho aniko. Dia noho ny aveo ry havana, ny atalata 12 ny volana janvier 2022 indray vao niteny tamiko indray ny tompo, satria nanontany bebe kokoa aho. Dia tamin'io atalata io teo ny tompo no niteny tamiko hoe tsy mihinana biby misy kitro intsony. Levitikosy 1:12. Aleloia. Teo vao tonga ny verset. Andao vakintsika verset vitsy ihany no raisitsika izay nomeny tompo anamarinana izany. Levitikosy 1:12 aloha ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Kanefa amin'izay madinika tsy mivaky kitro dia ireto kosa no tsy ho fihinanareo. Ry havana, voatonona ao ny bitro, voatonona ao koa ny kisoa. Tsy ovakiko ny toyany satria manjary lavabe. Tonga dia ho raisiko ery amin'ny 7:20. Izay rehetra mandeha amin'ny faladiany, amin'ny biby rehetra izay mandia tongotra 4 dia zava maloto aminareo. Aloto mandra-pahariva ny andro izay rehetra mikasika ny fatiny. Amen. Na mikasika ny fatiny fotsiny ara izany. Ovakintsika ny 2:20. Izay rehetra mandady amin'ny kibony sy izay rehetra mandia tongotra 4 ary izay rehetra maro tongotra, izany hoe ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin'ny tany dia tsy azo hanina, fa zava-betaveta ireny. Zavatra vetaveta eo anatren'Andriamanitra mihitsy izany. 2:40. Fa izao no tompo Andriamanitrareo, koa manamasina ny tenanareo, dia ho masina ianareo satria masina ao. 2:70. Mba anavana ny maloto sy ny madio, ary ny biby azo anina sy tsy azo anina. Amen. Ry havana, manasanao amakenio Levitikosy 1:12 manontolo io. Raha narenao teo dia ambarany tsara biby misy kitro ary biby mandia tongotra 4, biby miteraka izany. Zay zany no biby tsy nekeny tompo ho aniko intsony. Io teny faharoa io dia 2 andro talohan'ny 40 alina na ataperan'ny fifadikanina, satria 18 janvier io. Dia noho ny vita zany ny ampitsin'io ny alarobia 7 ny volana janvier zany ny fifadikanina. Dia za zany mbola mila ihany fanamarinana bebe kokoa avy amin'ny Jesosy. Amen. Satria isika tena mianta amin'ny raintsika, mianta amin'Andriamanitra antsika, ary araka ny teneny hoe mangatà dia omena ianareo, mitadiava dia hita ianareo. Ry havana, tsara ne io Jesosy io tsara ne io Jesosy tsika io Dia noho ny ampitsin'io zany hoy aho dia mbola nila aho fanamarinana bebe kokoa. Io andro io ny andro farany fifadikanina io dia niteny tamiko ny tompo hoe tsy ianareo no nifidy ahy, fa izaho no nifidy anareo. Jona 5:12 4:40. Nampafantary ny tompo ahy fa izy no nifidy ahy ho anisan'ireo mpiasany, iasany anavotany fanahy izay mbola tsy malala marina ny tena lalana masina
sy marina makany an-danitra. Amen. Ry havana, dia mbola niteny tamin'ny tompo zany Jesosy ampanofiso aho atovy ho rikoriko mihitsy aho amin'ny hena izay tsy tianao ho haniko intsony, mba atsapako zany hoe tsy hiverenako amin'ny hena kisoa intsony na hena omby io, satria mantsy isika nofo ary tsy maharesy ny nofo isika raha tsy ny tompo mihitsy no miditra an-tsehatra. Aoka ho tsapantsika izay raha tsy izy mihitsy no miasa ao anatintsika. Amen. Ry havana, tena namaly vavakay Jesosy ary nanomboka nampanofy ahy amin'izay izy ary tena tonga ny fotoana namparikoriko ahy amin'ny hena kisoa ny voalohany volana Février, zany hoe efa ho 2 volana izany tao aorianany ny atombohan'ny fifadikanina. Divaraina Talata 1er Février 2022 nanofy aho ny hinana hena steak zany misy rà mbola tsy masaka tsara, dia nijanona teo amin'ny tendako ilay hena. Ry havana, izay aloha ny nofo voalohany nampahafantarin'ny tompo ahy. 5 andro tao aorianan'io mbola nampanofisy ny tompo indray aho ny Sabotsy 5 ny volana Février 2022 ity. Nanofy indray aho hoe nisy hena kisoa, hitanareo le lara le misy hoditra n'ireny zany de misy le tavony reny, dia nihinana hony aho de tena rikoriko sady nalohako avy eo, satria tao anatin'ilay nofy dia ohatrany tsy nofy mihitsy rehefa mampanofy ahy Jesosy, fa tena hoe ohatra ny zavatra hoe ataoko mihitsy zany le izy. Izay ny fataon'ny tompo amiko, dia tena rikoriko aho, dia nalohako ny le izy noho ny avy eo. Kanefa zany nisy mbola ambony zany io hena io, dia naprimiko n'ilay izy avy eo. Ry havana, efa narikoriko aho tamin'ny izay nofo izay, dia noho ny avy eo tonga ny Sabotsy 7 volana Avril efa divaraina izany, herinandro tao aorianan'ny Paska io. Matoa miteny hoe divaraina dia matetika aho matory ao aorianany amin'ny 12 alina foana, satria mbola ao anatin'ny fitoam-bavaka aho indraindray amin'ny 12 alina. Izay no mahatonga ny nofy izay ambarako eto foana zany hatramin'izay hoe divaraina, satria efa mihoatra ny amin'ny 12 alina. Amen. Dia tamin'io alina io ry havana, nanofy aho hoe hitako ny nifiko anankiroa avy ao aoriana ny hitsana ary potika tanteraka, ary teo alohako zany ao anatina levier eo akaikin'ireo nify anankiroa ireo misy lohana bitro efa avy nandrahoana zany dia maloto zany ny manodidina an'ilay izy. Ry havana, ny zavatra tiany tompo nampahafantarina ahy tamin'izay nofy izay dia ny bitro aloha dia misy kitro, ary faharoa manaraka an'izay aty ampitan-dranomasina dia ny Paska dia andro fihinanan'olona bitro. Tena hoe fahazarana fombafomba. Ary ilay malaza be koa hoe atodin'ny Paska dia manao sokola pozina atody, dia manao sokola pozina lapin, izay efa tonga ny Madagasikara. Tsy mahafaly ny tompo zany zay zavatra izay. Izay no nampahafantarin'ny tompo ahy tao anatin'ny nofy. Tsy eken'ny tompo zany isika zanak'Andriamanitra manaraka ny fombafomba io. Fa ny Paska dia tena hoe andro feto an'i Jesosy
dia tena fetintsika zanak'Andriamanitra io ny nafatesan'i Jesosy ary ny nitsanganany ho antsika hatreto ka hatrany an-danitra. Amen. Fa tsy amin'ny fihinanana zavatra maloto toy izany. Dia tao aorianan'izay ry havana, ny nofarany dia tena notanterahin'ny tompo fa tena rikoriko tanteraka ao tamin'ny nofo izay naseho anay. Tamin'ny alarobia voalohan'ny volana jona dia nanofy aho hoe tany anaty ala izany hony. Dia tsy izaho irery fa nisy olona hafa koa zany teo. Dia nisy an'izany kamion zany. Hitanareo ilay kamion mpitondra zavatra mangatsiaka ireny. Amin'izay mantsy fantatry ny maro. Dia io kamion io zany hitako amin'ny tany zany iny vatany kamion ngezabe iny hita hoe ny anjera tamin'ny tany. Dia ireo enakisoa tao anatiny misy zany amin'ny tany eo amin'ilay ala izany. Zany hoe anaty ala mihitsy dia misy zany amin'ny tany. Dia hitako zany izahako dia misy olona koa zany teo dia niontrika hony izaho mihinana an'ilay enakisoa mata zany amin'ny tany mihinana an'io. Dia tena rikoriko aho ry havana. Rikoriko mihinana an'ilay enakisoa amin'ny tany sanatria ohatran'ny biby. Ary tena ngeza be io enakisoa io. Ry havana, tao aorianan'izay dia tofoka aho. Rikoriko aho na dia izaho mitantara izany aza. Aleloia, voninahitra ho an'Andriamanitra satria tena miteny amintsika ny tompo. Voninahitra ho an'Andriamanitra satria ny tompo irery ihany no mahay manafaka antsika amin'ny zavatra izay tsy akasitrahany. Izy irery ihany no mahay manavitra antsika. Ry havana, tsy haiko ny problème misy aminao. Tsy haiko ny olana mahazo anao. Tsy haiko ny etaetanao. Tsy haiko ny teny tiany tompo ho tenenina aminao. Tsy haiko ny tenin'ny tompo aminao ka mbola tsy narahanao. Raha tsy isika isam-batan'olona mihitsy no mandany tenantsika ka manolotra izany ho an'i Jesosy hoe ity aho Jesosy fa anaiky anao aho, anaiky izay sitrakao aho, dia tsy ho afaka hamonjy antsika mihitsy ny tompo. Raha tsy manaiky isika hoentiny tanteraka. Ry havana, nantany tompo aho momba ny amin'ny anarana hoe Jehova. Izy mihitsy no tonga nanafakay amin'izany anarana izany. Aleloia. Nangataka tamin'ny tompo aho ny amin'ny ataony izay amparikoriko ahy. Tsy nanako enombo sy enakisoa intsony satria tsy ekeny izany amiko. Dia tena nataony mihitsy izay namparikoriko ahy ary nampatofoka ahy. Na dia tsy mbola namaly raha izy nandritry ny 2 volana, fa niteny izy noho ny avy eo ary nampiseho nofo izy noho ny avy eo. Aleloia. Mbola tsy tara isika raha mbola velonaina miverena aminy, manantona azy irery ihany, dia afahany amin'izay rehetra mamatopatotra anao. Tsy ny olombelona tompoko no hanafaka antsika, na iza fa i Jesosy irery ihany. Jesosy irery ihany no afaka hanafaka antsika. Ankehitriny ry havana, dia afaka tanteraka aho. Ny biby izay hoaniko dia ny biby izay manatody ihany. Maro izy ireny, maro. Ao ny akoho, ao ny gana, ao ny gisa.
isan-karazany isaorana ny tompo izany, ary tena mahatsiaro fahasambaranao ny amin'ny ny ainoko any tompo. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen.